Miarabantsika rehetra tonga eto amin'ny fandaharana zahatany fandaharana zay ampahafantarana antsika ireo toeram-pizahatany misy eto Madagasikara eto amin'ny televiziona malagasy amin'izao fotoana izao dia aty amin'ny tandavan'alina ny Ankenieny Zamena ny corridor Ankenieny Zamena ny fandaharana eto amin'ny tetezan'ny sahatandra amin'ny lalam-pirenena faharoa. Sahatandra moa dia renirano iray lehibe miainga avy ao amin'ny faritra rovana Ankenieny Zahamena. Ato anatin'ity faritra rovana ity dia betsaka ireo zavaboary tena azo trandrahana isarihana mpizahatany na azo hitsangatsanganana fa nitondrany zahatany antsika androany ato anaty fandarana dia any amin'ny toerana antsoina hoe Ambatolatabatra. Ambatolatabatra miainga avy eto amin'ny tanàna antsoina hoe Embarcadère eto amoron'ny lalam-pirenena faharoa. Aiza sy aiza avy ny lalana tanàna andalovan'ity lalana ity? Tsika zao ny Embarcadère dia lalana pasitra dia Tambodrina dia Ambodrina Ambalafary. 80 kilometatra hatrany amin'ny commune antsoina hoe Lakato dia route provinciale ny lalana. Fa maninona aty moa zany ty elevateur ty ry Eli? Zay zao tsy fantako hoe misy inona. Misy lalana ihany ve tsika? Sady misy entana be eo akaiky charbon. Misy inona? Misy camion latsaka ny ato anatin'ity rano ity. Zay mahatonga an'ireto elevateur reto eto. Taloha mba jerentsika kely zany. Salama daholo eo? Salama. Fa inona no nahatonga an'itony? Latsaka. Latsaka? Latsaka. Vokatry le tetezana zany, tery. Raha kosa aloha le tetezana. Mbola tetezana felo ny anarana zao. Zao ny zava-misy aloha dia zao ny ainana zany aty e. Ay. Dia inona ny rena nahavoan'ny namantsika ity zany zao? Tapaka le axe Tokyo. Zay no nahavoa azy. Ay, dia rehefa tapaka le axe Tokyo dia midéforme le camion rehefa tonga eo ambony tetezana. Manao hoe manao dianalika zany. Pneu avant zany tsy maintsy manaraka an'ity. Dia rehefa mandeha ianao zany efa any ianao vao miditra le arrière. Dia ianao nefa rehefa tonga eo anatiny tsy maintsy migarder an'ity ny pneu avanao ilany na ny chauffeur-mpanampy na hainao mpamily zany dia tsy maintsy migarder pneu avanao zany jusqu'à hatrany amin'ny farany. Amin'ity zany mandeha le pneu aloha. Le pneu avant. Ay, dia ny eo arrière manaraka fotsiny. Avy tika tery. Ay, fa ngazy afaka mandeha amin'ny afovoany ity lavaka ity. Latsaka le latsaka amin'ny lavaka. Latsaka dia tsy mety. Ka raha ohatra zany ianao ka hoe normal zany le camion tsisy dégâts tsy mivilana dia tonga any ianao. Fa raha hoe misy déformation zay le camion mazava ho azy ny lohany zany gardenao fa ny vodiny milatsaka. Milatsaka tsikelikely. Dia sanatry ny vava tsisy naninona ve ny olotsika? Tsisy naninona ka, zay nisy oranan'Andriamanitra. Efa hatramin'ny 10 andro ty camion ty no tratran'ity loza ty teto. Le lalana nefany ty no ivezivezena amin'ny commune ny Lakato aty amin'ny district'ny Moramanga ty. Ty zao ny zava-misy dia tandindomindoza foana zany ny ain'olona mampiasa azy. Zay moa zany zao andeha hizahatany amin'ity lalana ity dia tsy maintsy miampita tokoa io tomobile mitondra anay io dia eo tsika mahita izy fa horaisina tanana ny figuidena azy fa sady anahira. Alolo jerena tsara andreo arinako. Leva mahitsy, tena mahitsy. Leva mahitsy foana. Stop. Mahitsy foana amizao Elia. Mahitsy foana tsika Elia. Somary mahazo kely aty. Eo, zao. Lasa loatra. Pneu anao anorina zao somary efa mivoaka kely. Dia somary mivily kely aty eo ianao. Zao. Kely fotsiny miroso. Eo. Aleo aroso kely fotsiny. Eo. Dia paitseo amizay. Voaka aloha. Kely sisa. Aleva. Mahitsy. Aleva. Merci Raelia. Mitoy ty vitsidiantsika ty raha maheno zavatra henoko nareo dia zany feo mireondreona zany
no antsoina hoe Riandrano Ambodirina. Miandratsika ato Ambodirina ato i Nesta raha Nesta ny alalan'olona azy moa zany. Izy dia olon-dehibe efa nipetraka taty hatramin'izay. Amin'ny tany eto tsika hoe ohatry ny ahoana ny tantaran'ity Rina ity indray mba ahafahantsika miomana. Efa tonga ny fotoana hitsangatsanganana na hizahana tany aty Ambodirina. Raha Bandranesta. Anatin'ity rano ity zany no atao hoe sahatandra. Zay no anarana napetaky ny olona azy. Nahatonga an'le rano natao hoe sahatandra ny anarany. Nisy mpivady hono tena nahantra be mihitsy teo amin'ny fiainany zany. Dia nanantsanaka vavy tokana atao hoe Tandra ny anarany. Dia tamin'izany hony nisy karazany reny le lolon'ny rano na zazavavy ny rano reny nisy eo tamin'izy mivady. Dia niteny hono hoe omeo zay zavatra tena tsofoinareo ary tena tianareo mihitsy fa alako amin'ny fantrany ianareo ataoko manan-karena hoavitra amin'ny fiainana. Dia nanapa-kevitra hono izy mivady fa le zana mivavy io zany zay tena tiany ihany koa ary tena tsofoiny amin'ny mahazanaka azy. Dia io zany no fanapa-kevitra izy mivady io no nalefa tato zany. Dia niainga izy mivady zany nitondra an'le zaza. Dia nifitahany hono le zanany io. Dia rehefa nifitahany nagorisany tery amin'ny odinentiny hoe epita zany. Nalefa nitsaka eo amin'ny oriny io dia nentin'ny rano midina taty ambany taty. Lasa izy mivady miverina hono. Dia afaka andro vitsivitsy hono tonga io zavatra io. Le nangataka an'izy tamin'izareo zany. Tonga nitondra volamena zany. Volamena na maromaro ny nentiny. Dia rehefa zay zany dia niala teto niala tety amin'ity faritra ity izy mivady nanoro-ponenana tany akafa indray. Dia tany izy lasa mpanefoefindray izy zany tamin'izay volamena zay takalon'le zanany tao. Dia zay zany nahatonga n'le anarana hoe sahatandra. Ny tena marina zany tokony hoe sahany tandra satria tandra le navarina tao. Fa ny olona moa manonona zany tonga dia nafoiziny fotsiny hoe sahatandra. Sahatandra dia manondraka velaran'ny tany le mademaka maro amin'ny lalana zay lalovany. Mamelona ny ivohitra izay ipetrahan'ilay barrage na ilay tohadrano ny andekaleka mpamatsy jiro mpamatsy herinaratra antsika any Antananarivo. Rehefa ny simba ny ala zany dia zao hitantsika izao ny fiainany. Na izany ary nefa misy VOI anankiray any akaiky any. Le atao hoe Fitamalsa dia efa miezaka izy amin'ny fambolena zanakazo hamerenana ny laoniny tsikelikely an'le atiala zany mba sady hiedina amin'le fiovaovan'ny toetrandro moa zay no mba hampanjary indray an'le rano. Ny fomba fanaovana na famaritana na fitantanana faritra rovana zany dia fomba anankiray ahafahana manajary ny zavaboary tahaka ny tony. Dia rehefa avy eo ny rovoary ao anatin'indray no manajary na mampaharitra ny fananana rano tahaka ny tony izay miantoka koa ny fivelomany aina maro amin'izay toerana rehetra lalovany mandra-pivariny any an-dranomasina any. Ho an'ny tia manao mitsangatsangana an-tongotra moa zany manao dia lavitrezaka na randonnée ny tia manao aventure koa amin'ny tanàna aty amin'ny faritra Atsinanana dia mety tsara ny mandalo eto Ambodirina rehefa mandalo amin'ity faritra ity. Dia eto manodidina azy eto dia misy karazana microclimat izy ny fitenenany. Manamandomando ny manodidina eto dia be dia be koa moa zany ny zava-manan'aina, ny vorona, ny
bibikely ny insecte zany no manjoy manodidina eto satria toerana azo antoka moa ny toerana rehefa tahaka tony raha amin'ny toerana ara-boajanahary. Tsara nesta rehefa mahita toerana tahaka zao dia mba tiako ny mikasikazy kasiko amin'ny tenako dia mba ataoko any amin'ny lohako ho fanamarinana ny fanajana azy sy ihany koa fanamarinana ny fandalovako teto ny fikasiana izy. Raha ny marina moa tokony mandro fa amin'ny fotoana dalovana ity zao mangatsika ny vaninandro aty anatin'ny tandavanala. Akaiky hiditra ny ririnina mantsy zao mahatonga ny erikerik'andro ia tonga eto Mbalafaritsika. Eto ny faran'ny fiarakodia zany rehefa ho any Manasamena zay indray ny anaran'le tanàna andehanantsika rehefa avy eo mandeha tongotra eo amin'ny 10 kilometatra eo hijery an'le Ambato latabatra. Voakatsika amin'izay ny entana. Anatin'ny fanodinana fandarana moa zany bebe tanakely dia tsy maintsy misy olona mitondra an'ireto entanireto koa fa lavalava ny ditongotra. Aiza daholo ny porteur atsika? Aiza moa i bienvenue teo? Oh bien e! Ny entana dia nampitondrana bisikileta. Ino no mba fitaovana fitondratondrana entana betsabetsaka amin'ity faritra ity. Mety mahita antsika hoe malaladalaka le lalana fa ny lalana dia nampiasaina hatramin'ny fanjanahantany tony no satria tamin'izany nisy fitrandrahana hazo dia izay no nahatonga n'ity lalana ity tena natanjaka. Fitrandrahana hazo navoaka avy ety ampiasana tany an-drenivohitra na aondrana any ivelany. Izay no ankamaroan'ny antony pisiny lalana lehibe tahaka zao aty amin'ny faritra Atsinanana taty aoriana moa zany dia nampiasana amin'ny fampitohizana tanàna sy natao fifaneraserana ny mponina aty amin'ny manodidina le izy no sady ihany koa amoaham-bokatra mandraka ankehitriny. Raha lalana masaka ohatr' zao dia azontsika tsaina hoe ohatrohatry ny ahoana ny hazo ny voaka tato tamin'izany fotoana zany. Dia izay no antony tena hanamafisana ny fiarovana ny alantsika amin'izao fotoana zao amin'ireo faritra arovana. Ity toerana lena ity zany hoe Ambalafary hatrany Manasamena zany dia tafiditra anatin'ilay tandavanala na corridor fa saingy le efa amin'le toerana efa potika zany le atiala misy antsika zao fa ao alohaloha ao mbola misy faritra arovana mbola matevina tsara ny ala dia izay moa zany no antony isiny fiaraha-miasa amin'ny VOI sy ireo mpitantana ny atiala mba hitohizan'le ala dia mandeha satria ny corridor na ny tandavanala fatatsika tsara fa fitohitohizan'ny atiala avy any amin'ny faritra Analanjorofo Laotra Magoro hatraty amin'ny faritra Atsinanana aty zany. Hoaiza nareo zany? Lakato. Hoaiza? Lakato. Lakato? Firy kilometatra sisa zao? Mbola misy 20 Lakato. 20? Za mba nandrana anosika. Dia sina frankely rehefa ohatr' zao? Sina frankely? Tena enzana. Firy kilo zany ty etan'ity zao? 80 kilo. Mety hoe herinandro aloha zany vao tonga any Lakato raha le mana malao an'ity fa aizana kely zany. Dimanjato ariary isan-kilao ty radio telefôna mandeha ty fa mandrotsirotsy rehefa ety an-dalana zany. Ohatrantsika ao anaty tomobile reny mba misy maneno kely mba misy mandrotsirotsy kely ety ny an'le rity andramo ho an'ny fiainan'olona ty dia ho hitantsika
ny mampatsiro sy ny fahasamihafana misy eto amintsika Madagasikara. Aza raha mba azontsika tsaina amin'izao hoe raha misy marary na misy teraka na andeha hamonjy fianarana ny andrenivohitra any ny olona avy aty amin'ny faritra somary saro-dalana tahaka itony, nefa tsy maintsy any amin'ny tanan-dehibe any no mamonjy sekoly na mamonjy toeram-pitsaboana ny olona izay manana fahasarotana. Izay ny tena mamafy ny fiainana aty ambanivohitra. Fa miaina amin'ny zava-misy moa ny olona, no sady koa amin'ny akory atao. Taxi bisikileta mankaty Alakato tsy mila hery fotsiny hoe herim-batana, tena mila herin-tsaina. Maika anareo ary dodaka. Ty aloha midina ty fa sao dia manahirana. Midina ty sao dia manahirana. Ahoara. Mahery azy e? Ay, mitaingina izy eto zao. Chapeau. Tena miala satroka fa tsy vitako e. Salama. Salama. Izy daholo tony. Ekipa Andry Zozo reto ndray zany e. Nofa 5 ny bisikileta taxi mitovy lalana aminay mankaty amin'ny lalan'ny Lakato ty zao. Ty mba maivamaivana dia mba vitako zare manosika anazy. Voalaza Andry Zozo fa isan'andro dia tsy maintsy manamboatra bisikileta, manao entretien zany noho ny faratsy ny lalana sy hitanao entiny. 70 kilao ny farany tena navesatra indrindra hoentindreo ny amin'ity lalana ity. Rehefa midina ohatr' izao dia mba mitaingina kely. Manareo ohatra mitaingina kely. Lasa zao ny atao zao. Manareo ohatra mitaingina ohatr' izao rehefa vidinana. Ie, tonga amin'ilay tanàna Manasa mentsika nanome tsiro ny lalana ny fiarahana amin'ireto taxi bisikileta reto teny an-dalana. Raha ny bisikileta hitanay aloha teny an-dalana, angamba efa 20 ny miara-dia aminay fa makany tsy voaisako. Fodio. Ay. Ato radoda. Mandeha any nareo. Fanena radoda ato ndray. Katsaka miaraka amin'ny ronono. Régime spécial mihitsy zany. Manimanitra kitay tsara vary. Sady ato koa misy mangahazo. Katsaka. Asina ronono kely. Ranona panko. Ranona pango efa mangatsiatsika ato mbola mafana. Rehefa tia ambanivola tsy mila mitaraikiraiky fa mandeha ny fotoana ny olona mikarakara na karaha ihany. Katsaka ty Zakena na lesetroka. Efa misy ronono? Efa misy ronono? Ala. Iza anarany hôtel? Hôtel famonjena? Dia famonjena tokoa ty magasisiny. Jerenareo gy le katsaka. Katsaka amin'ny ronono. Katsaka amin'ny ronono. Ataoko hoe Manasy. Hovalika sasarana izy ty.
voakatsaka sy mangahazo sy vomanga tato amin'ny solo naika tsy atsangana tsony tao andeha ho any ambato latabatra amin'izay tsika zao miaraka amin'reto rehefa mandeha amin'ny toerana tahaka ireny moa zany miaraka foana amin'ny olon-dehibe an-tanàna mety misy tanàna sasany ny teny azy hoe Tangalamena, Olobe, Azomanga dia ireo no mitarika amintsika amin'le toerana satria manakasiny. Ndao ary tsika. Ndao ary. Alohan'ny mpampatapatra tika ijery an'ilay vato dia mandalo amin'ity hazo anankiray izay manasantara ity ka ty vato ity misy ity kakazo ity dia tsy fantatra ny anarany ray zay faharoa afaka manantona kaketsika sa hazo atao izy ihany koa tsy fantatra ny daty na nilina ny sady tsy misy vonony misy vonony tsy manaranaka fa izy tokony fahatelony dia araky tantara dia hazo tsy azo avela ho kapaina fa raha vao mikapa nyity hazo ity dia maty tsy mihoatra ny 3 volana fa io hazo io zany rehefa tapaina dia mivoaka raha satria misy ragnalay na karazana orchidée maniry ao amboniny eo ary io farany atahoran'olona zany hoe ragnalay zany aty amin'ny faritra aty zany fa mananjiny be izy io ny paoziny zany ragnalay zany manohatra ny endrika laisoa fa io vatankazo io betany dia mively leo izy maniry kanizaniza mandalo eto dia efa manafatra ny taranany hoe tandre mikapa nyity hazo ity zay ny afatarako tantarany ny kakazo hazo kasena tsy azo kapana dia hazo ty ohatran'izy no avo indrindra koa no namany eto zay indrindra izy ny tena avo indrindra nefa ny faniriny dia ty antsaha fa mitovy avo kakazo any tendrombohitra ny alavany ohatra misy dianantsy itsy io zany le olona efa talo be tany ara-tantara dia misy olona efa nagnatao antsy io fa tsy navandry amantao dia maty ary zay na tonga lelo hoe tandre mikapan'io fa rehefa mikapan'io dia maty azo kasihana kasikazany président izy tsy maniny dia nareo ve tsy mahatsikaritra hoe miova ny raviny na tsy miova fa raviny hatramin'izay foana saratra aloha ny mandainga fa mbola tsy voasikahatra anay zay satria antony mbola tsy nisy fanadidiny fotony tamin'ity kakazo ity ohatra zao ataontsika zao afatarana tsara ny mombamomba anazy fa androany zany vao afahanomboka amantatra hoe mamono ve le zakakazo miovaova ve ny raviny azo lazaina fa izy no karazany hoe reniny ala ato amin'ity faritra ity amin'izay fiavahany amin'ny hazo rehetrarehetra zay amoron-dalana eto ty hazo ity dia afaka jerena azo safosafona ary azo itsikitsikina fa tsy azo kapaina hatreto aloha zany amin'ny fahalalana zay vao fantatsika androany ity dia mbola tsisy ninina azo lazaina mikasika ny toetrany hazo ara-tsiantifika ankoatrany hoe hazo tsy fantatra izy satria ny toetoetrany no amaritan'olona azy aty antoerana mbola tsisy anarana koa aloha zany fa ny zava-misy raha nyrefesinay tamin'ny fakantsara tamin'ny drone teo zany dia mahatratrany amin'ny 3 metatra eo koa ny havonyty hazo mbola tsy fantatra teny anarany raha to tena mitovy tanteraka amin'ilay hazo efa nahazo ny sokajy hazo tsy fantatra ao an-dasibe zany izy dia ity zany no hazo faharoa zay hoetiny zahatany eto ity zay ampafantarina antsika eto ity no hazo tsy fantatra faharoa misy eto Madagasikara manao eo amin'ny 1 kilometatra sy sasany miala ny tapo-tanàny manasa mena eo tsika
dia tonga eto amin'ny fiviliana mankaty amin'ny Ambatolatabatra. Ataontsika président. Hiditra eto amin'ny toerana Ambatolatabatra zany tsika zao a. Dia Kiritrala. Miditra Atiala kely, Savoka. Dia somary didiovina moa zany izy ity mba ahitantsika ny endriny tsara sy ahafantarantsika ny maha Ambatolatabatra azy. Ty zany atao Ambatolatabatra. Ny nahatonga ny Ambatolatabatra ny Ambatolatabatra ara-tantara dia zao. Tamin'ny andro taloha zany a, amin'ilay andro mpanjana tany, dia nisy ireo filanjana ataon'ny vazaha ny gasy satria nisy ilay fandoavana karatra. Dia rehefa tsy maloa karatra ny gasy a, dia saziana miasa 30 andro terivozona, miasa 5 andro. Io amperinay io ny atao hoe Andasibe amin'izao andro zao. Amperinay zany Amperinay anarany taloha. Amperinay anarany taloha. Dia lanjaina avy any Amperinay dia tonga ao Ambargadera dia mitsofoka maketo hamonjy ilay ozininazy a, dia tonga eto zareo dia mipetraka. Rehefa mipetraka eto zareo dia misotro, manao izay mahafa-po anazy eto amin'ny vato reto. Fa ny mpilanja kosa dia mijery ho azy a raha tsy manana sakafo masaka hoentina. Ka rehefa afa-po zareo amin'ny filanjana, afa-po amin'ny fipetrahana eto mandroso sy miverina, dia mahazo fiainana ny mpilanja, zany hoe raha varotra zany izy dia mahazo fiainam-bidy. Fa amin'ny fandoavan-karatra dia miaina ny karatra aloha. Raha mandoa 30 izy dia mandoa 5 na 20. Zay zany nahatonga ny Ambatolatabatra voalohany aloha. Dia rehefa lasa moa zany le mpanjanaka, satria ahitan'olona tombotsoa amin'ny fandoavana karatra ty Ambatolatabatra ty, dia namasiny ny olona. Nateran'olona vary fotsy, saluimbary, bonbon, tately, vola, lamba. Efa nisy lamba koa teto izy mbola Atiala. Zay zany no agnataon'olona eto. Satria tsy nandoa karatra tsony rehefa lasa ny vazaha. Tsy nandoa karatra tsony rehefa lasa vazaha. Dia tiany namasin'jareo a, nagnavotra an'jareo amin'izay fandoavana an'izay karatra zay. Mandraky ty androany ny taranaka rehetra dia mbola manamasina an'ity. Lasa arabaky teny zany le teny hoe ny vato nahitana ny soa zao sora menaka. Dia rehefa lasa zany le vazaha tsy nandoa karatra tsony a, dia namasinina ty vato. Ho mariky an'izay fahafahana zay. Fahafahana zay. Dia lasa namasinina mekasina izy le toerana. Ary ty nefa rehefa olona manao voady amin'ity dia tanteraka foana. Dia manatitra. Nao vady zany tsika zao mba ho betsaka ny mpizaha tany tonga aty aminareo. Zay indrindra. Dia mitondra bonbon sy tantely eto tsika. Dia ity toerana ity zany a tsy vitany hoe mananendrika voajanahary mahafinaritra hita maso atao anatin'ny faritra arovana corridor ankeneny Zahamena izay tandrifa ty amin'ny toerana antsoina hoe Manasamena misy azy atao anatin'ny ala tantanin'ny VOI Fitami, fa mifandroy koa zany amin'ny tantaram-pirenentsika satria raha resaka fandoavana karatra sy tamin'ny fotoanandro ny vanim-potoan'ny fanjanahantany zany dia tantaram-pirenena tanteraka zany. Ka noho ny fisian'ity vato ity zany dia voarakitra teto ny fombafomba ny fampitondran'ny mpanjanantany sy isika tompon-tany tamin'izany fotoana zany. Tafiditra anatiny tantaram-pirenena koa zany izy. Kolotsaina mipetaka eto indray zany dia mariky ny fahafaham-pirenena, ny fahafahana tamin'ny vahoan'ny fanjanahantany en route pour les aires protégées. Fa iza ho aiza amin'izay zany misy an'le orinasa mpanamboatra granit teto président. Io misy tracement lehibe ry a. Mitondra miana tsy modina makany iny dia misy tavirana anankiray misy ohatrany hoe pokafo izy iny. Tavirana zany tendrombohitra. Tendrombohitra. Dia midina makany a iny tracé iny a nangadina le grafite. Dia ity eto ambany eto ty indray ambany andrefana avaratra zany. Teo ny ozina no nipetraka. Nanodinan'jareo ny grafite. Fomba siasa tamin'izany dia tsy nisy karama. Fa anterivozona ho an'izay tsy maloa karatra. Efa be olona be zany taty aminareo tamin'izany. Aloha dia manjato ny olona miasa. Saingy zao be ihany koa ny maty satria tsy mihinan-kanina.
amin'ny manterivozona anazy dia misy ihany koa le misy miaramila Sénégal zany mipetraka taty dia rehefa tsy miasamiasa tsara ny olona dia tonga dia tifira Sénégal dia maty dia io aty ala amboniny ozina io fandevenana fandevenana n'le olona maty n'le Sénégal tsy mahavita karatra tsy tonga any amin'ny tanindrazana zany zay tsy mahavita karatra fa dia zay maty tonga dia ty aty ala ambony ito io to aty ala ambony ao misy fasany io dia misy fasany ry somary manangasangatsy ry dia zany nahatonga ny tany tsy ataony olona kapakapa satria atahorany olona mitavy sy mandoro an'ireny mpalahelo ihany le tantara fa zay zany ny zava-nisy atsika tety antaviana zany tsika zao zao le reny tetavilana mba azahoantsika sary an-tsaina le lalana nidinantsika teo a dia efa manaraka n'le rindrim-bato zany dia tataka zany aty ambonin'io grotte io za moa zany miteny elizy hoe grotte makarakarana zoy fa ito zao misy anankiray ito zao ny endrika ao ambany eo dia mifampitoatoana reto vato reto dia eny anelanelany eny zany no ale zay le antsoina aty hoe grotte eto zao misy vato anankiray a ato koa misy rindrim-bato ty efa vato dia ao anelanelany io ao zany a le lalana amin'le grotte zay koa mahafinaritra aminy mbola aty ambony aloha zany tsika zao tataka zao ny aty amboniny fa mitsofoka ao anatiny rehefa avy eo nanomboka hiditra eto amin'ny la grotte tsika dia mitsofoka tsirairay satria somary mandady zany araka le fanazamana teo hoe vato fanaikitaina le izy a dia somary teritery ny lalana dia mandady mihitsy mitsofoka ao anatiny a makany tena anatin'le la grotte zany 700 metatra eo ny halavan'le otsika ary le lava-bato a dia raha ny fanaony zareo ony a mandeha amin'izy ara-dalàna eo amin'ny adiny 3 eo mandady ay mandeha mandady a mandady mihitsy ato ty tsisy fika aloha zany sa maintsy mandady arovana ny loha tsy voadona arovana ny tonga tsy mandady ato zay ny tena vato mifanaingitaingina mandady anatiny vato mifanaingitaingina zao le bloc ty zao a toana ty zao manohana an'ity dia ohatry zay hatrany hatrany le ty manohana an'ity ie ohatran'izay hatrany hatrany ny vato ato lasa loatra anao zay io hitanao io aiza io tominakely ao dia matetika zay dia mateo mampiavaka an'ity grotte ty koa amo zany sairana foana rehefa hiteny grotte dia le izy tsy maintsy mandalo anatin'ny rano satria mandeha ato anatiny ato koa ny rano mandeha ato ambany tsy ambany manelakelaky nyreto vato reto dia tsy maintsy sady mandeha ambany rano zany tsika atao mandeha anaty rano no mandeha anaty grotte no mandeha amin'ny sisiny reto ty ambony aty any koa misy vato miendrika parabole ty mampiavaka la grotte any koa zay ty vato ohatran'ny parabole to zao a ohatran'ny hoe didy avy any izy dia tarapetraka teo ity eto ty zao a misy vaavonkony
izay efa naniry naturel teto anatin'ny vato ty mampiavaka anazy ihany koa raha amin'ny fomba malagasy dia tsy azo tapahina tsy azo kitihina toy ny fa mananjiny ihany koa io ohatran'le le kakazo lehibe ary zay vavany ambony vai mamaty tena zay tsy azo kitihana azy tsy azo anapahana raha tsy ny olona manoko sampy ka mahafantatra hoe ty ny azo ampiasana anazy fa tsy azo tapatapahina fotsiny tena le vai ve mamatotra ny tena vai misy mamatotra izy misy namatotra ny tena sao dia misy mamatotra tsy misy namatotra io fa izy misy namatotra ny tena raha fanafody gasy zany inona ny ampiasana azy fanafody gasy zany tsy haiko aloha fa ny olona mpitaizy olona zany fampiasa ny tona fahinonao azy ka ny fahinoko anazy alo fanasitranan'olona le aretina tena ohatrany hoe mandevona pandesita na aretina anaty kibo anaty kibo aretina mibatana rehetra hoe fanafody ataon'olona ohatra hoe vaitsy sitrana tony ny alain'ny olona ampiasain'ny olona fa tsy azo lailaina fotsiny fa ny olona efa mpitaiza olona ny maka anazy marina fa rehefa tondraka ny rano dia tsy afaka hidirana aby satria miakatra ny rano asarotra ny lalana mazava ho azy moa zany tsy azo hidirana ny tony rehefa tonga ny fahavaratra le fahavaratra be typidrano daholo rehetra tonga eto amin'ny atao hoe andavapoza zany tsika zao andavapoza andavapoza eto zany ny faritra hitana foza betsaka indrindra tena hitana foza indrindra ato zany ny tena tranony amin'ity rindrim-bato mirirany ity satria tsy vitan'izay hoe mitsangana fotsiny io fa mbola misy rano lalina be mitsofoka makany dia ao ny tranony mponina aty ve misy mihaza sakafo mihaza foza hoanina misy mihaza foza ato fa vitsina ny olona mitrato satria matahotra n'le lakato zany fa olo baventy matokotoko zany na gogna matokotoko ny miditra mandeha makaty amin'ny tany bevato ohatrany tony matetika ianao mandeha dia mahita tongotra foza mbola mihetsika dika zay misy kalan'oro teo alohanao teo fa tsy nihitanao dia ny tongony afantaranao hoe misy kalan'oro nandalo teto fa misy tongokoza mbola mihetsika ny kalan'oro zany manana fanampena maso dia ty takony ty koa tsy hohaniny fa apetrany miaraka amin'ny tongo keliny io dia ianao sisa mieritreritra hoe mbola iroso asa everiny raha ohatra matahotra fa raha tsy matahotra ianao dia miroso dia alohaalohanao mbola mahita tongony ray koa zany hoe miaraka aminazy eny zany fa izy tsy miseho vatana aminao fotsiny fa angambony le kalan'oro mamono sa tsy mamono izy tsy mamono tsika zany mety ahita sarotra indray zany eny ahitatsika ay hoan'ny manta dia hoan'ny olona hitoeran'ny kalan'oro zany rehefa nentina eny anaty lavaka dia io ny sakafo nomeny azy dia mitovy aminazy ny fiainana rehetra dia avoaka avy ihany dia olona ihany mihinana ny masaka fa ianao ve président mbola tena mino fa mbola misy an'izay ato zaho mino tanteraka fa mbola misy ato miara ny tiako tenenina hoe mbola tsy voakitaban'olona ve raha ohatra misy olona mihazaza zany aty mbola tsy voakitaba loatra eto zany fahitako anazy satria mbola misy ny olona fampiresaka mandeha ty eo an-tanàna fa mbola mahita ato mbola mahita ato mbola mahita ato olona mpitaiza olona io zany miteny hoe momba latabatra mbola betranona kalan'olo fa ny tenako aloha sarotra mandanga mbola tsy nahita izy zany ohatrany voary rehetra azo ifampirarahana azo ny tenitsika zany fatany ny tenitsika fantany misy tompondray hoany ato tompony ampiasan'ny mpiafina taty tamin'ny 47 wow ary tena ato kosa azo atorinako tena efa raha tsy olona mahafantatra ny ty manodidina eto ity zany dia tsy afaka ho tafiditra raha mahita nyity mihitsy dia tamin'ny tabataba 47 titokia toko tamin'ny tabataba io zany ny olona nisitrika tato anatin'ity zoy ity nialan'le tabataba satria mbola rakotrala tanteraka izy tamin'izay dia tsy hita ny setroka moa miaraka amin'le setroko ny rano ambany eo zany
tsy dia fantatra mazava loatra dia ny olona rehefa avy maka fozato ambadika amin'le fakana fozato dia miakatra eto manoko le mahandro le foza na mitono ny foza satria rehefa lany vatsy dia tsy afaka andeha antoandro mihitsy alohan'ny andehananjareo andeha aka vatsy dia tsy maintsy misy santonela eny ambavady any ambony any mijery hoe andao amin'izay andeha aka vatsy fa lasa le fahavalo dia zay a miala sasakalina mandeha miazakazaka makavary any andragnambo a makavary any antsofotra dia aliny any sy maintsy miverina ato dia ny fitotoana vary tamin'izany tsy alo satria tsisy loana fa tavoangy ny kosehina amin'ny tavoangy dia aty any magnoto amin'izay zany tsy eny midobodoboka miaraka amin'ny loana sy ny fanoto tena nanan-tsaina le mahery fotsika raha nampiasa fitaovam-piadiana ny fahavalo ny mpanjanatany tamin'izany fotoana dia tsika niezaka nampiasa ny zavaboary nisy teto amintsika ny arovateny aty no mitsoaka fahavalo aty no nahafana ny arotena dia ny toko hitantsika eto a toko telo izy io misy vato anankitelo dia toko zany a efa nafatana nampiasaina tany amin'ny taona 1770 tamin'izany ady ny fitolomana tamin'izany fotoana zany ara-tantara aloha dia hoe tsy nisy vazany tsoboka mihitsy fa matoa nivoaka ny olona tato a dia ny santonelina avy any ambony any a midina hoe andeo hivoaka fa ravany tabataba raha izay faharoa lavabato ity zany a betsaka an'le kalanoro dia misy le olona isehoany le kalanoro a dia ngatahina hoe mba meo zay zavatra ahafahanay a hiaro ny tenanay ity hiaro ny firenena afandraisan'ireo vazaha reo dia ireo kalanoro reo manoro amin'ireo ravin-kazo rehetra reo hoe ty ampiasao ty ampiasao ty ampiasao a dia resy ireo ary tamin'izany moa ara-tantara faravomitifitra amin'ny vazaha dia misy olona miteny hoe rano dia tsy tafidy ty bala io zany hoe ny kalanoro koa zany dia nandray anjara tamin'ny fanampiana n'ireo mpitolona tamin'ny taona 1700 taty amin'ity toerana ity ary hatramin'izao ny olona tena nitoerany zany zavatra zany a tsy mihinana voanjoboky ary ny tsy nahitany vazaha ity toerana misy ty anjareo ty dia avy amin'ny fitambaranjareo tamin'ny kalanoro satria afenon'le kalanoro dia tsy hita le izy za manokana moa zany raha adikako hoe mysterne 1770 ity toerana ity satria be dia be ny zavatra fatatsika hatreto mikasika ny tantarany ady-pitolomana tamin'izany fotoana zany dia anisany koa zao zay ny fomba fiaditsika malagasy tamin'izany fotoana zany nentina niarovana ny firenena niarovana ny ainana niarovana ny mitolomana ho an'ny fahafahana karaha tsika zany manao an'ity fitsidiana na fitsangatsanganana fizahantany ty manasamena ty dia be ny mysterne 1770 mifandray tanteraka amin'ny zavaboary misy eto amintsika mifandray ihany koa amin'ny tantara-pirenena ary ny akanton'ny toerana moa raha anao fizahantany dia feno tanteraka satria amin'ny ankamaroan'ny toerana ale samy manany maizy azy dia tena manany maizy azy koa ny toerana eto amin'ny grotte na eto amin'ny zoy na lavabatony ambato latabatra aty manasamena aty azo atorina ato tena omby olona hatramin'ny ataoko hoe olona folo mahery tafiditra ato ary mbola le tsika moa zany tsy afaka mikitika na manakisaka nytony tokotony satria lasa vakoka izy zao averina trano fa ny ato anatin'ny faritra rovana corridor ankineny zamena no misy ny faritra tantany reto voi reto ato manasamena en route pour les aires protégées avelatsika ty tanànan'olona ty mbola tsy tapitatsika ny 700 metatra raha tsaka rano le mpahandro
Eto ihany dia mahavita mataka rano. Hitantsika amin'izao fa tsy tonga ho azy le nijanona anaty ambony kely eto. Malama. Lama be. Ny atahorako fotsiny raha vao misy mihetsika reto reto vato kely mananana reto sady apetsika ny lehibe ao ambony ao. Tsy mihetsika zany io raha zay tengenan'olona fotsiny. Voaka kely indray aloha zay. Voaka kely. Zay no mahavakely an'ity grotte ity. Tsofotsofoka ny anela bato somary mahazo ohatrany tapitany eto indray dia tsofoka indray aloha zany rehefa eo zay hatrany hatrany mandra-mpivoaka any. Dia eto zany tsika somary mahita vai kely hafahafa. Ty zany atao hoe vai rano. Ty vai ty zany rehefa miditra anaty ala ka mangeta eto dia tonga dia potserina ohatr'izao ary mahafaka etaeta le izy. Raha izay faharony dia misy zaza be pipi am-pandriny ka tsy mijanona mihitsy dia angalana voan'ny eniny potserina anaty vavany ohatr'izao dia mampijanona n'le pipin'le zaza zany. Zay zany anaran'ity vai ity. Dia misy ihany koa moa ny satria foko 20 eto Madagasikara samy manana ny fiteniny. Dia ny anaran'ity indray amin'ny olona sasany tsy amany kiva. Fa ty aminay zany izy dia vai rano. Tsisy tsirony. Tsisy tsirony voatrany rano. Zay mahatonga anazy mahasolo rano. Mahasolo rano. Fotoana inona no tena mahavokatra azy ohatr'izao misy foana mandavataona? Mandavataona. Dia efa mamaraparana ny ato anatin'ny lavabatontsika zao. Somary midiny mitety ity vato malama ity fa dia sarosarotra. Ohatr'izao zany ny paozy. Tandrama ambokona kely aloha. Alatsakatsa. Zay. Malama izy ity. Ataingena ato tongady aloha. Zay iny mbola zoy daholo makany iny. Tsofoka eto indray dia mitohy manaraka kely an'ilay rano dia makany hatrany amin'ny fahataperan'ity vato ity zany ny lalana. Fa ho taperintsika eto président ny fitsidiana n'ity toerana mahafinaritra ity mankasitraka ny amin'ny fitsiriana nataonareo mpanao gazety mba ampitaina amin'ireo mpitondra fanjakana manaitra n'ireo mpizahatany hitsidika n'ity lagrotte sy ny mbola hojerevana manaraka ato amin'ny fahadrala zahamenankeny eny zay ho tantaninay dia ho ifitami. Tsara ny hanamafisana ny fiarovana amin'ny alalan'ny fikilasina azy ho vakom-pirenena satria raha ny zava-misy zany hitana eto sy ny tantara izay mifandroy aminy dia azo anaovana fanadihadiana hametrahana azy ho vakom-pirenena eny hahatramin'ny vakoka iraisan-pirenena azy. Eo moa zany manam-pahaizana manokana mikasika an'izay fanadihadiana izay mameno ny fanadihadiana hahatonga any fa mafimafy kokoa ary matotra kokoa ny fiarovana azy raha toka voasokajy amin'ireny sokajy ireny ny vakoka voajanahary misy aty. Manamafy aho amin'ilay hoe hanafaingana ny zahatany ny fitsidiana an'ity fatra lavabato manasamena ity no sady ihany koa hanafoanana aingana ny tsindry mahazo ny atiala handavamena tandavanala zahamenankeny eny fa misy tsindry be deabe izay lolo jerevantsika manaraka ny fisian'izay ka raha tahinika sokatra aingana ny fisian'ny fizahantany eto manasamena dia inoko maromaro na amin'ny mahafilohana favoaro tanteraka io atiala sisa tavela aminay io atiala io zany misy tsindry dia tena tsindry amin'izao. Zany hoe ny écotourisme zany na fizahana voahary dia eritreretiny reto veo ireto fomba anankiray ampihenana ny tsindry mahazo ny atiala ty antoerana satria raha sanatria koa mia mitombo ny fahasimbana eto
dia mety hiena ny zava-mananaina sy ny zava-maniry izay mampiavaka nyity faritra ty mivelona manodidina azy eto. Koatr'izay moa zany ny endrika izay manome aina ny fizahantany na ny fitsangatsanganana azo atao. Eto amin'ny lavabatony Manansamena mitohy ny fitsidiantsika. Misy mystère hafa indray ny hitantsika ato? Ito zany no atao hoe toeram-pianarana eto Manansamena. Taloha zany no nisy tobiny miaramila frantsay mipetraka teto. Ary tamin'ity alohan'ny hanorenana an'ity sekoly ty nanarina an'ity zay. Nahita fatana lehibe ty ny fatana nampiasain'ireo mbola ve izy sara tsy otsony? Fa raha izy teo satria amorona sekoly zay dia nravana le izy. Le fatana? Fa le fatana teo. Nravana reo? Nravana satria mibahana le toerana nanovana trano zany. Tamin'izay nanarina an'ity nanaovana ekôly. Dia nahita tolam-balo maromaro dia nangolona ray dia natao lavaka ray any ambony any. Nahita ihany koa baly. Andeha hiakatra amin'ny Tsiandavidy ty tsika zao. Iverany le lavaka nandevenan'ireo miaramila frantsay ny olona maty tamin'ny tabataba. Dia eto zany hitantsika misy ohatran'ny canal anankiray ty izay mivoaka ary amin'ny arabe ary miakatra makany. Iny zany nandehanan'ireo miaramila nitondra ny fatin'olona nalevina tamin'ity Alanjavidy Tavirany ty. Dia teto moa nisy fatina vagona zany tato ambany tato. Fa tsy nahitana anazy nandeha ny aferana vita amin'ity toerana ity hatramin'ny nalasanan'ireny mpotona telefona nakany alakato reny. Dia hitan'ny olona ihany koa ty fatina vagona tato dia nitateriny olona. Zay tsy nahitantsika ny andro androany. Ty zany lalana vagon taloha? Lalana vagon taloha ty. Hitaterana olona? Hitateran'ny olona maty miakatra ty. Maty tabataba. Olona vaizany nitaterana anakaty? Zany hoe zay olona maty amin'ny basy zany na miaramila Sénégal io na ny malagasy maty ny basy dia vagona nitondrana anazy tamin'ity. Karaha tantara zany hoe nisy lalam-by mihitsy iny. Fa noho izay teneniko zao hoe mandeha ny aferan'ny vy dia lasa ny olona daholo ny vita amin'iny niaraka tamin'le fatina vagona anankiray petraka teto ambany teto. Ty azo ty Noremazy. Famantaranareo? Famantarana. Ateto no misy ny lavaka nandevenana ny olona. Ty zany izy fa hitantsika ety ny anankiray. Lavaka dia lalina tokoa izy io. Raha ny fahitana anazy io tamin'ny voalohany. Tiako hoe tsy atao rana iotsaka e. Indroa ohatran'izao io lavaka io. Rehefa nanarina an'le tany nanaovana ekôla zay ka nahita an'le taolana sy le bala dia nakarina taty dia narotsaka tato. Misy moa reo gona mahery fo dia midina moramora napetraka ny razana amin'ny fomba malagasy ny taolana dia napetraka ihany koa le bala moramora dia tsy azo atsipy indraindray mipoaka dia nirakofana tany moramora dia vita amin'ny fombafomba gasy dia nivoaka moramora. Nametraka an'izany tato zay dia sady matahotra satria indray sao dia hipoaka tampoka. Le bala ihany koa efa tsy fantatra ny datiny hoe tamivina na tamivina. Fa fantatra fotsiny hoe bala le izy. Raha izay faharoa tsy dia fahitana anazy tsy dia balana basy le lavalava fa ohatran'ny tondry any habeany ka ny tena nampatahotra na grenady na mine. Zay ny nampatahotra anay nampiditra anazy akato. Dia eto zany zay dia manafatra ny ankizy tandre amin'ny lalao amin'ny fanenjinenjika any amin'ny Anjavidy any fa misy lavaka any. Tsy tia tokony ty ihany ny lavaka eto fa misy efatra izy manodidina eto dia sarotra be ny andefa ankizy miazakazaka ty na amin'ny lalao amin'ity toerana ty. Ty zany le nahitana satroby petraka teto. Fa mitondra moa le izy dia tsy araka le teneniko tario hoe mandeha ny aferana vy satroby le izy. Dia lasa ny olona mbany satroby le tonga dia le boribory eto ohatran'ny coupe-ball. Lalina reto lavaka reto mety ambanina ity zao eo amin'ny 2 metatra eo. 2 metatra sy sasany. To mety ho amanarivony mihitsy ny olona tolam-balina zany anatin'ny reto lavaka reto raha ny fahitany zareo azy.
zany hoe tia manasamena ity zany a dia manatantara ho an'ny olona mahery fo tamin'ny tabataba nitahaky nireny toerana ankalazain'ny olona amin'ny fotoana ny fankalazana ny 7 marsa 7 regny. Sotra président. Ity koa zany a tokony ho anisan'izay mba ahafahanay VOI miaro ny tontolo iainana satria rehefa mba misy mpitondra fanjakana mamangy an'ireto toerany reto a ka mankalaza anazy ohatr'izany ihany koa dia voalohany a voahaja ny vakoka lay izay faharoa voahaja ihany koa ny tantara rehetra ary fahatelo a dia voaro ny tontolo iainana. Sotra président. Sotra indrindra tompoko. Nampetsi-po ny fizahana izay natao tatia Manasamena. Betsaka ireo tantara tsy nampoizina. Betsaka ny mistery, ny famaofao tao anatin'ny tantaran'ny pirenena tamin'ny taona 7/7 dia nanampy ihany koa ny fahalalana ny zava-misy eto amintsika, indrindrandrindra ny zavaboary, ny fitetezana ireo atiala izay tantanin'ny fikambanan'ny vondron'olona ifotony aty an-toerana. Ny fisin'ny zavatra tahaka itony a tsara ny ijerena azy ankaiky mba ahafahana manamafy ny fiarovana izay efa ataon'ireo vondron'olona ifotony aty an-toerana, ametrahana ireo vakoka na vakoka ho vakom-pirenena satria manana ny lanjany teo amin'ny tolona izay natao teto amintsika tamin'ny alalan'ny fahafahana ny zava-misy izay nasehontsika teo. Ankoatr'izay a dia tanànan'ny fahafahana raha zay ny azo ilazana azy, ny tanànan'ny Manasamena tamin'ny alalan'ny ireo tantara izay narahantsika teo a sy ny raha latsaka na raha mbola miafina ato mandrakakehitriny. Ho anay eto amin'ny fandarana zahatany dia voninahitry nyity fandarana ity sy ny televiziona malagasy ny nahafahanay namakilay ny jery anireo toerana izay nasehontsika teo ireo satria ny zahatany no fandaharana amin'ny fahitalavitra voalohany nanao fanodinana fandaharana taty an-toerana. Tapitra eto ny fandarantsika androany, isaorana isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ny VOI aty ambanivohitra lavitra be aty izay nanamora ny fanodinana ny sary rehetra tato anatin'ny fandarana izay narahantsika teo. Isaorana ny FAPBM izay mifanome tanana amin'ny fandarana zahatany amin'ny alalan'ny fampivoarana ny faritra arovana eto Madagasikara ho fampahafantarana antsika amin'ny alalan'ny en route pour les aires protégées. Koatr'izay dia isaorantsika ihany koa ny conservation internationale izay mpitantana ny tandavanala ny corridor ankenieny Zahamena mitantana n'ity tandavanala ity nanome antsika koa ny fahafahana nanodina ireny fandarana ireny taty an-toerana. Isaorana ianao izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Manome fotoana ho anao amin'ny fandarana manaraka indray, fandarana vaovao eto amin'ny Zahatany.